Samy manana ny hevera no vahaolana ivoahana ao anatin'izao disadisa ara-politika eto Madagasikara izao ny fikambanana sy ny antoko politika samihafa ho an'ny hery fanorenana ifotony na ny HFI ohatra dia isy ny hetsika goavana tanterahan'izy ireo amin'ny rahampitso araka izao fanampanazavan'izao. Anatanteraka hetsika goavana rahampitso 12 Jona ny hery fanorenana ifotony na ny HFI etsy amin'ilay hôtel Andavamamba no ifamitony ireo antoko sy fikambanana politika ary olon-tsotra amiray hevitra amin'ny tokony hametrahana fanorenana eto amin'ny firenena mialohan'ny resona amin'ny fifidianana. Hetsika ho fanorenana ifotony misy atoko maromaro zany efa ao anatiny zany nefa tsy misakana any atoko hafa izay mbola tsy tafiditra ao anatiny efa eo amin'ny 100 mahery eo mba tsy andainga dia eo amin'ny 530 eo ny atoko politika efa mivondrona ao anatiny hetsika fanorenana ifotony io ka ny fanetana nataonay zany dia aotsika miady hevitra fa ampy zay ny zavatra fanaovana tsinitsinina ny firenena ity ary ampy koa zay fanaovana fifidianana tandrametaka satria raha izao zavatra misy eto amin'ny firenena izao sy ny zavatra nisy hatramin'izay nanomboka tany amin'ny 170 ka juska kehitriny dia ny fifidianana tandrametaka zay nanimbo an'ity firenena ity ka raha izao zava-misy eto amin'ny firenena izao mbola ezahana anaovana fifidianana ihany dia tsy ho fantatry tsony zay azo amin'ity firenena ity. Araka izany taorian'ny fametrahana ny fifanarana politika teny amin'ny Colbert Antaninarenina dia ampisionera ny rahampitso eny amin'ilay hôtel Andavamamba ny hery fanorenana ifotony.